Toa ny fampalamba faharoa eto amin'ny fahitalavitry matv ireo vaovao isongadina ao anatin'izao fampalamba vaovao izao avy hatrany no atomboka omena atsika ary natomboka tamin'ity androany ity ny hetsika voin-kava-mahatratra ho tolo-tanana ho an'ireo mponina any amin'ny faritra atsimon'ny Anosy vokatry ny fandalovany ilay rivodoza arona nanokatra n'izany tamin'ny fomba ofisialy moa androany ny Premier ministre Omer Beriziky maneho ny alahelo ny ary manao antso amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny tompony andraikitry ny orinasa tiko noho ny fandrombana mitranga ao amin'ny orinasa any ao amin'ny orinasa mana ao an'ny Tomasina andraikitry ny fanjakana no miaro ny orinasa no izy efa nalain'ny fanjakana amin'izao fotoana izao araka ny fanambarana izay navoakan'izy ireo androany kosa no fisehoana farany natao ny Papa Benoît fa 40 manoloana ireo mpino izay efa maheriny irahetsy rahampitsy tokoa mantsy no fepitoana farany napetrany ialandy ary tsy hitondrany intsony ny fiangonana katolika manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasa anao anaraka ny fampalalamba avao hatramin'ny farany Tonga nanao rodobe teny amin'ny tranombokim-pirenena etsy Anosy ireo mpikambana amin'ny governemanta izay tarihan'Atoa Beriziky Jean Omer tamin'ity androany hariva ity natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany tokoa mantsy ny hetsika voin-kava-mahatratra izay natao indrindra ho fanampiana an'ireo mponina avy any atsimon'ny Anosy izay niaram-boina moa vokatry ny fandalovany ilay rivodoza arona tatra makasika an'izay avy hatrany rana amin'ny lova Ramanantsoa. Tonga nanao rodobe teny amin'ny tranombokim-pirenena Anosy ireo mpikambana ao anivon'ny governemanta tarihan'Atoa Beriziky Jean Omer io hariva io nandritra ny fanokafana tamim-pomba ofisialy ny voin-kava-mahatratra na ezaka vonjy aina ho an'ireo mponina any atsimo niaran'ny rivodoza arona nitapahana teo anivon'ny filakevitry ny governemanta tokoa zao hetsika izao izay aritra amin'ny sabotsy ho avy zao ny Premier ministre Beriziky no nanorokatra tamim-pomba ofisialy ny fotoana ny fahendren'ny vahoaka malagasy sy ny azoko lazaina hoe solidarité amin'ny teny frantsay na ny fiaraha-miomboka na miomboka amin'ny zavatra rehetrarehetra izay azo dia manaingy any rehetrarehetra ihany na dia fahita ny hafanam-poniny tsirairay izao nateo tonga marobe sesitany ary hita mba tsy omby mihitsy ny efitrano ato amin'ny tranombokim-pirenena fa ataoko fa izao dia manamarika ary manambara fa mifankatiany malagasy. Fantatra nandritra ny fotoana ihany koa fa ankoatrareo arivo sy 7 alina sy 3 hetsy ariary vao angana mialohan'izao lanonana fanokafan'izao dia nanome ohatra amin'ny fanoloran-tana ihany koa ireo mpikambana amin'ny governemanta nanolotra 2 hetsy sy iray tapitrisa ariary ohatra ny Premier ministre sy ireo mpiara-miasa aminy ary nanolotra iray tapitrisa ariary ihany koa ny ministra ny fitsarana raha toa ka nanolotra 2 hetsy ariary ny ministra ny fampirobona ny asa tanana